Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Misy karazan'olona roa hitantsika eto amin'izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao. Roa ihany tsy misy ankoatr'izay. Tsy hoe ny masina sy ny mpanota akory ny tianambara amin'ireo karazan'olona roa ireo. Oka zava-tsara ny resaka. Ny olona izay eritreretintsika hoe marina dia misy ampahany ratsy ihany ao anatiny, ary ny olona izay eritreretintsika hoe faran'izay ratsy dia misy ampahany tsara ihany koa ao anatiny ao, satria tsy misy olona tanteraka. Tsy hoe ihany koa ireo mahantra sy mpanan-karena akory ilay karazan'olona roa tiana ho ampitaina, satria mety misy olona manam-bola be nefa noho ny tsy fahononany tena nanany dia mitarika aretina mety tsy ahita-panafana ho azy intsony izany, ary mahantra tokoa no ahatserovany tenany mitaha amin'ny olona ray mahantra ara-bola noho izy nefa salama tsara tsy misy ahina. Tsy hoe ihany koa karazan'olona miavonavina sy mizaozao sy ny karazan'olona mpanetry tena amin'ity fiainany ity ny tiana olazaina. Tsy hoe ihany koa ireo faly sy malahelo akory ho an'ity fiainany ity izay mandeha dia mandeha aingana tokoa ka mitondra fifaliana ho an'ny sasany ary mitondra ranomasy kosa ho an'ny olona sasany. Tsy izany rehetra izany akory ny tiako ambara amin'ilay hoe karazan'olona anankiroa, fa ireo olona mahay mitraka sy ireo olona mitanondrika lava. Naiza lehanao dia misy ireo karazan'olona roa ireo, dia izay roa ihany. Ny mahagaga nefa amin'ireo karazan'olona ireo dia ray amin'ny olona 20 ireo olona mitraka ireo. Raha toa izany ka misy olona 20 hitanao eo dia ny ray amin'ireo ihany no mahay mitraka, fa ny 70 ambiny kosa dia mitanondry dava daholo. Ary ianao mba izy amin'ireo karazan'olona roa ireo re ianao moa ve ianao ilay manamaivana ny olana sy ny enta-mavesatra eo amin'ny mpiara-monina aminao ka mampitraka azy, sa ianao ilay karazan'olona voamaika mampitanondrika sy manavesatra n'ireo olona manodidina anao? Moa ve isan'ireo izay mahay mitraka ianao na dia malama aza ny lalana izay diavinao, sa kosa isan'ireo olona izay mitanondry dava ka tsy maintsy hitadiavana vahaolana mandrakariva ary mora mandao na koa mamela ny hafanao ny asa irery ao anatin'ny toe-javatra sarotra ianao? Karazana izy amin'ireo olona ireo re ianao ilay mahay mitraka satria manana sy miazona fanantenana, sa ilay mitanondry dava satria tsy mahita afa-tsy lafy ratsiny ihany eo amin'ny fiainana? Izao anefa mivoalaza ny tenin'Andriamanitra ho anao ao amin'ny Korintianina 1:5-10 ny 7:20. Raha amin'izao fiainana izao ihany no hanantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha itoantany nizaniza mitadiza. Iza no samy
milaza fa manapasambajama izano sa milaza fa tsy mba misy olana hiaraha manaiky fa tsisy zany raha eto antany nizaniza mitadiza Tarka, la voix du ciel. Hazamanaky o resy foniza hani haminio mzapiainanety fa mitraka hazambakiviza fa Jesusi leti anao nanome toky anapianao nanome toky amondianao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Mampitanondriky anao ve ny fiainana ety mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino laidina mampitanondriky anao ve ny fiainana ety mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fatra na mampangoraka fa banjino laidina hazamanaky o resy foniza hani haminio mzapiainanety fa mitraka hazambakiviza fa Jesusi laity anao nanome toky anapianao nanome toky amondianao hazamanaky o resy foniza hani haminio mzapiainanety fa mitraka hazambakiviza fa Jesusi laity anao nanome toky anapianao hanapianao izy amondianao laiteny fika sany tsy miovy zany sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feo fanantenana. Dia amin'ny alalan'izay feokira famantaran'izay indray no anasana ianao anaraka fomba fikarakarana sakafo mandritry ny minitra vitsivitsy monja.
anolotra izany ho anao eto na manao fanjaniaina sy ny teknisianina samy ary fehizoro menofinaritra ary ndeha indray ary fikarakarana koa amin'ny lasosy fotsy no aroso anao eto ka ireto avy ny zavatra ilaina ahafahantsika manatanteraka izany. Mila akoho isika anankiray, akoho gasy moa izany ny tena tsara indrindra, tongolo be anankiroa na tongolo Ejipta hoy isika, karaoty anankiray, mila zava-manitra isika, mila zavatra masitsika fanao amin'ny sakafo ary sira arak'izay ilaina. Akoho anankiray, tongolo be na tongolo Ejipta anankiroa, karaoty singany anankiray, dia mila zava-manitra na zavatra masika ihany koa ary sira atao amin'ny sakafo arak'izay ilaina. Ankoatran'izay dia mila lasosy isika hoy isika teo, lasosy fotsy. Ka mba hafahana manao ny lasosy fotsy izany dia ireto indray ny zavatra homanintsika avy hatrany. Mila menaka diloilo in-telony sotro isika, lafarinina in-telony sotro, dia mila ranona sakafo, ranon-doaka izay tiana mba hampatsiro ny lasositsika izany. Indraindray hoe mety rona koa na toy izany tapaky ny litatra no ilaina, dia sira izay mahampy azy, dia tamenaka atody anankiray. Averina indray izany fa mba hahafahana manao n'ilay lasosy fotsy dia mila menaka diloilo in-telony sotro isika, lafarinina in-telony sotro, roan-doaka izay tiana mba hampatsiro n'ilay lasosy, ohatra hoe ron'akoho na manamboatra roana legioma isika, mila tapaky ny litatra izany isika ny fatra n'io roan-doaka io ary ny sira arakarak'izay tiana. Dia mila tamenaka atody isika anankiray, dia voasary makirana anankiray, tamenaka atody anankiray, voasary makirana anankiray. Ireo izany ny zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny akoho miaraka amin'ny lasosy fotsy. Voalohany indrindra aloha dia ny fomba fikarakarana ny akoho no ndeha atao. Rehefa voavoly, voadio tsara, afaka tsara ny ao anatin'ny akoho, dia tetehana ny akoho, dia atao anatin'ny vilany madio izy miaraka amin'ny tongolo be efa nivoasana dia ny tetehana ary ny karaoty. Arotsakitsika manaraka ihany koa ny zava-manitra sy ny zavatra masika arak'izay fanaontsika amin'ny nahandro, tonga dia arotsaka ao anatin'ilay fangaron'ny akoho sy ny tongolo be ary ny karaoty teo, dia asio rano mangatsiaka, ataovy mandifitra ny akoho izany. Tany eo mandritry ny adiny iray eo ny nahandro. Rehefa hitanao fa efa ho masaka ilay akoho, dia karakarao amin'izay ny lasosy fotsy. Ka ny fomba fikarakarana azy dia izao: ataovy ao anatin'ny vilany kely anankiray ny menaka sy ny lafarinina. Efa nomanintsika tery aloha izany ilay menaka in-telony sotro sy ny lafarinina in-telony sotro, dia tany eo vetivety ao anatin'ny vilany mandra-pandroatra ny lafarinina. Kanefa aza vela hiova loko ilay lafarinina, fa rehefa mandroatra fotsiny izy dia ampy izay. Dia avy eo arotsay tsikelikely ao anatin'io lafarinina sy menaka mifangaro io ny roan-doaka mafana na mangatsiaka izay efa nomanintsika teo aloha, na ron'akoho izany na roana legioma izay hampatsiro an'ilay lasosy. Dia arotsaka tsikelikely sady aroarona tsy mijanona ao anatin'io lafarinina sy menaka efa nomanina io izany ilay roan-doaka izay nomanintsika teo aloha, dia asio sira, dia taneo mba ho lasa masaka tsara. Izany hoe mahazo karazana lasosy isika amin'ny fampifangaroana an'ilay ron-doaka sy ilay lafarinina ny tanehana teo izany. Izay ny fomba fanaovana ny lasosy fotsy. Rehefa vita izay dia n'izy mbola mafana iny ilay lasosy fotsy dia alaintsika amin'izay ny tamenaka atody. Ilay tamenaka atody iny avy hatrany dia arotsaka manta ao anatin'ilay lasosy fotsy efa mifangaro tsara iny,
dia arotsakatsika ho ihany koa ny rano voasary makirana dia vita zany ilay lasosy fotsy efa vonina ho ampiarahana amin'ilay akoho. Maka lovia fisaka lehibe anankiray isika dia loary eo anatin'io lovia fisaka lehibe io ilay akoho dia rarahana lasosy fotsy alohan'ny hinanana azy dia arosoan'ny fianakaviana. Averina kely ny fomba fikarakarana ny akoho amin'ny lasosy fotsy tetehantsika zany aloha ny akoho efa voavoly ary voasasa madio tsara dia atao anatin'ny vilany anankiray. Arotsaka miaraka aminy ny tongolo be sy ny karaoty efa voatetika dia atao miaraka aminy ihany koa ny zava-manitra sy ny zavatra mahasiatsika fanao amin'ny sakafo izay tiantsika. Dia maka rano isika ataovo mandifitra ilay akoho. Tany eo mandritry ny adiny iray any ho any ilay sakafontsika. Rehefa hitantsika fa masaka na efa kely sisa dia ho masaka ilay nahandro akoho dia andeha amin'izay karakaraina ary ny lasosy fotsy. Ka ny fomba fikarakarana ny lasosy fotsy maka vilany kely anankiray zany sika dia arotsaka ao anatin'io vilany kely io ny menaka sy ny lafarinina dia tanehana vetivety mandra-pandroatra ny lafarinina. Rehefa mandroatra ny lafarinina tsy avela iova loko izy fa raha vao mandroatra fotsiny dia arotsaka vetrany ao anatin'ireo fangaro ireo ilay ron-doka efa nomanina tery aloha, tsy maninona na mafana na mangatsiaka izany, ohatra hoe ron-akoho na roana legioma izay mahavantana antsika. Dia arotsaka ao anatin'ilay lafarinina ary arotsaka tsikelikely dia aroarona tsy mijanona dia asiana sira. Tany eo zany mandra-pahamasakany. Masaka zany ny lasositsika rehefa lasa miloko fotsifotsy mitambatra toy ny crème zany izy, masaka zay ny lasosy fotsitsika. Rehefa vita zay dia ny mbola mafana ilay lasosy fotsy dia maka tamenaka atody anankiray isika arotsaka manta ao anatin'io lasosy fotsy io dia aroaroy miaraka amin'ny ranom-boasary makirana anankiray. Rehefa vita zay dia maka lovia be fisaka anankiray isika. Loariny akoho dia apetrao eo ambonin'ilay lovia be fisaka dia ararao eo ambonin'izany ny lasosy fotsy efa manina tery alohan'ny hinanana azy dia arosoy mba ho an'ny fianakaviana. Andramane hitanao fa tena matsiro tokoa. Dia izay indray no masaka azona roso anao teto androany. Masotoa mahandro, masotoa ihany koa homana, tsika menakavy. Hotain'Andriamanitra daholo sika rehetra. AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ny dia ho eo amin'i Kristy. Porofony maha kristianina. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Kortianina faharoa toko fahadimy ka ny andininy fa 17. Hoy Jesosy ao amin'ny Matia toko faefatra ka ny andininy fa 17. Handeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Mety tsy halala ny tena fotoana na ny toerana ny ovano kristianina ny olona, na mahalaza izay nahatonga azy hiova fo. Nefa tsy porofo zany tsy akory, fa tsy voaova fo izy. Hoy Kristy tamin'i Nikodemosy, ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany
na izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Jaona 7 ka ny 9 tahaka ny rivotra no fiasan'ny fanahin'Andriamanitra ao am-pon'ny olona. Tsy hita maso nefa hita sady tsaroana ny asany. Miteraka aina vaovao ao am-po, mamorona olom-baovao araka ny endrik'Andriamanitra. Izany hery manavao tsy hita ny mason'olombelona izany. Mangina sady tsy hita akory ny asan'ny fanahy masina, fa miariary kosa ny vokany. Ny toe-piainana no vavolombelona, fa voova ny fanahin'Andriamanitra ny fo. Raha tsy mahay manao na inona hampiova ny fontsika isika, na ampifanaraka ny toetsika amin'Andriamanitra, raha tsy mahazo miantehitra kely akory amin'ny tenantsika na amin'ny asa soa ataontsika isika, ny toe-piainantsika kosa dia ampiseho fa monina ao anatintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary dia izy fiovana ho hita amin'ny toe-panahy sy amin'ny fombafomba ary amin'ny raha atao. Hazava sady tsisy salasalana ny fahasamihafan'ny toetra taloha sy ny ankehitriny. Ny sehoany izany toe-panahy izany dia tsy ny fanaovana ny tsara tsindraindray na ny fahadisoana atao tsindraindray, fa ny hita lalandava ho foronana eo amin'ny fiteny sy ny fanao mahazatra. Marina tokoa fa eo amin'ny ivelany dia misy olona mahay mitondra tena, na dia tsy mbola nohavaozy ny herin'i Kristy aza. Mety mahatonga ny olona hitondra tena tsara ny fitiavana ho toteny sy ny faniriana ho ajain'ny olona. Ny fanajantsika tena dia mety hitarika antsika hifady ny zavatra toa misy endriny ratsy. Misy aza olona tia tena nefa mety hanao asam-piantrana ihany, ka inona ary no alalantsika izay laharana misy antsika? Ny toerana tena misy antsika. Aniza ny fonao? Any amin'iza ny eritreritrao? Ny amin'iza no tiana ho resahana? Aniza ny fitiavanao mafana indrindra sy ny herim-ponao tsara indrindra? Raha ny Kristy ianao dia any aminy sy ny aminy no alehy ny eritreritrao tsara indrindra. Izay rehetra ananantsika dia ho atolotra azy avokoa. Irintsika mitovy endrika aminy, hivelona amin'ny fanahiny, hanao ny sitrapony ary ampifaly azy amin'ny zavatra rehetra. Izay rehetra efa tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy dia hanana ny vokatry ny fanahy, dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Araka ny voalaza amin'ny Galatiana 5:5-20 sy ny 7:20. Tsy mety ampanaram-pony tena ny intsony amin'ny filana izy, fa noho ny finoana ny zanak'Andriamanitra dia hanaraka ny diany izy, haneho ny toetrany ary hanadio ny tenany ho tahaka azy. Ny zavatra izay halany taloha dia tonga tiany ankehitriny, ary izay tiany taloha kosa dia halany ankehitriny. Ilay niavonavina sy ny tompo-teny fantatra dia tonga malemy fanahy sy manetry tena. Ray olo-poana sady mpianjonanjona dia efa tonga maotina sady bonaika. Ny mpidorodava tonga malala oniny ary ny janga tonga madio. Ilaozana ny fomba sy ny lambaodiny izao tontolo izao. Tsy mitady ny firavahana eny ivelany kristianina, fa ny toetra miafina ao am-po izay tsy mety oloha dia ny fanahy malemy sady miadana. Araka ny hita ao amin'ny Petera 1:7-4. Tsy misy afa-tsy ny fahatongavana iova ho tsaratsara kokoa no azo lazaina ho porofo ny fibebahana marina. Raha misy manonitra ny fahadisoany, manome indray izay norobainy, miaiky ny fahotany ary tia an'Andriamanitra sy ny olona, dia mahazo matoky ny mpanota tahaka an'izany, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy.
raha amin'izao toetsika diso sady be fahotana izao isika no manatona Kristy ka mandray anjara amin'ny famelan-keloka omeny dia hiboiboika ao am-pontsika ny fitiavana. Maivana avokoa ny entana rehetra satria mora ny zioga ampitondrain'i Kristy. Ny adidy tonga fifaliana ary ny fandavatena tonga fafinaretana. Ny lalana izay toa voasaro ny haizina taloha dia tonga mazava azo ny famirapiratanyilay masoandro ny fahamarinana. Ny toetra maty oti eo amin'ny toe-panahin'i Kristy dia ho hita ao amin'ny mpanaraka azy. Fifaliana taminy nanao ny sitrapon'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra sy hafanampo hampandroso ny voninahiny no hery nanapaka ny fiainany mpamonjy. Ny fitiavana no nahatsara tarehy sy nahamendrika ny asany rehetra. Ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra. Ny fotsim-bola no avaozina dia tsy mahatanteraka na mahatonga fitiavana. Amin'ny fo izay anjakan'i Jesosy ihany no ahitana anio. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha, hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:4 ka ny 9:7. Ao amin'ny fo izay no avaoziny ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fitiavana ny fototry ny asa. Manova ny toe-panahy izy, manapaka ny heritsaina, ny fehny faniriana, mandresy ny fandrafiana ary mahambony ny fihetsiky ny fo. Zany fitiavana kolokoloina ao am-po zany no manamamy ny fiainana sady mahatonga hery manadio ny manodidina rehetra. Misy fahatsoa-kevitra roa izay tokony ho tandrema ny zanak'Andriamanitra indrindra fa ireo izay vao zazavao amin'ny finoana. Ny voalohany izay efa voalaza rahateo dia ny amin'ireo izay mijery ny asan'ny tenany ka mitoky amin'ny zavatra ataony mba ahazoana hifanaraka amin'Andriamanitra, izay mitady ho tonga masina no ny asa ataon'ny tenany amin'ny fitandremana ny lalàna dia manandrana zavatra tsy ho azo atao na oviana na oviana. Izay rehetra azon'ny olona tao eo ivelan'i Kristy dia voaloto ny fitiavan-tena sy ny ota. Ny fahasoavan'i Kristy ihany amin'ny alalan'ny finoana no afaka ahatonga antsika ho masina. Ny fahatsoa-kevitra anankiray mifanohitra amin'izany sady mampididoza tsy latsaka noho izany dia ny fiheverana fa ny finoanan'i Kristy dia manafaka ny olona tsy hitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa satria finoana ihany no mahatonga antsika ho mpiombina amin'ny fahasoavan'i Kristy dia heverina fa tsy ilaina akory amin'ny fanavotana antsika ny asantsika. Nefa fantaro tsara fa ny fankatoavana dia tsy fanarahana eo ivelany fotsiny tsy akory fa fanompo-pitiavana. Ny lalàn'Andriamanitra dia fanehoana ny tena toetrany indrindra. Ilay foto-kevitra lehibe momba ny fitiavana no io tonga ventiny io ka dia fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra ny an-danitra sy ety an-tany izy zany. Raha vaozina araka ny endrik'Andriamanitra ny fotsika, raha orina ao anatin'ny fanahitsika ny fitiavana an'Andriamanitra, moa ve tsy ho hita ao amin'ny toe-panahintsika koa ny lalàn'Andriamanitra? Raha ny lalàn'Andriamanitra no miorina ao am-po, raha ny olona no havaozina araka ny endrika ilay nahary azy, dia tanteraka ny teny fikasana amin'ny fanekena vaovao izay manao hoe ataoko ao am-pony ny lalako sady hosoratako ao an-tsainy. Zany dia hitanao amin'ny Hebreo 10:9. Ary raha voasoratra ao am-pony lalàna, tsy amboatra ny toetra va izany? Fankatoavana, izany hoe fanompoana sy fanarahana ampitiavana, izany no tena famantarana marina ny mahampianatra Kristy. Ka izany no anaovan'ny soratra masina hoe fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny.
Jaona 2:4. Ny finoana dia ny finoana ihany no mahatonga antsika ho mpiombona amin'ny fahasoavan'i Kristy izay mahay mampakatoa antsika fa tsy manala antsika amin'ny fankatoavana tsekory. Tsy ny fankatoavantsika no azontsika famonjena, fa ny famonjena dia fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana raisina amin'ny finoana. Nefa ny fanoavana, ny fankatoavana dia vokatry ny finoana. Izao no voalaza ao amin'ny Jaona 1:7 ka ny 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Eto no tena misy ny sedra marina. Raha mitoetra ao amin'i Kristy isika, raha mitoetra ao amintsika ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahatserovantsika, ny eritrerintsika, ny fikasantsika, ny ataontsika dia samy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny voalaza ao amin'ny lalàny masina hoe, anaka, aza vela hisy hamitaka anareo, izay manao ny marina, eny marina tahaka azy. Jaona 1:7. Ny toetry ny hoe fahamarinana dia aseho ny lalàn'Andriamanitra ho araka izay voalaza ao amin'ny 10 nomena tany Sinay. Ny finoana an'i Kristy izay mampihevitra fa tsy voatery hankatoan'Andriamanitra ny olona dia tsy finoana tsy akory fa fizahozahoana. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Nefa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy, araka nyvolaza ao amin'ny Jakoba 2 ka ny 7. Talohany natongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia hoy ny filazan'ny tenany ao amin'ny Salamo 4:5. Ny anao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako, ary ny lalànao no ato anatiko. Ary taloha kely ny akarany tany an-danitra indray dia lazainy fa efa nitandrina ny didiny rainy izy, sady mitoetra ao amin'ny fitiavany araka ny teny hoe, tahaka nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Zany dia voarakitra ao amin'ny Jaona 12:10. Okoa ny soratra masina hoe, ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:2, 7 sy ny 9. Dia izao koa no anampiny an'izany ao amin'ny Petera 1:2, 9. Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Ny ilaina ankehitriny hahazona ny fiainana mandrakizay dia sahala amin'ny taloha ihany. Dia mitovy indrindra tamin'ny tany am-paradisa raha tsy mbola lavo ireo razambe antsika voalohany. Dia fankatoavana tanteraka ny lalàn'Andriamanitra, fahamarinana tanteraka. Ary raha toetra hafa latsaka noho izany no ahazona ny fiainana mandrakizay dia hidiran-doza ny fahasambaran'izao rehetra izao. Ary hivoa ny lalana hidiran'ny ota mba amin'ny tariny rehetra dia loza sy fahoriana izay tsy ho azo vonoina mandrakizay. Talohan'ny nalavony Adama dia azony natao ny hanorina toetra marina tamin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Nefa tsy nahatanteraka izany izy, ary nohony ny fahotany dia simba ny toetsika, ka tsy haintsika hatao ny mahatonga ny tenantsika ho marina. Koa satria mpanota sady ratsy isika dia tsy azontsika hatao ny hankatoa tanteraka ny lalàna masina. Tsy ampifamatra amin'izay ilain'ny lalàna ny fahamarinana ananantsika. Nefa Kristy efa nanao lalana ahafaka antsika. Velona teto ambonin'ny tany izy, sady
nodidiny ny fizahn-toetra sy ny fankapanahy toy izay miatra amintsika mihitsy. Velona tsy nanana ota nefa izy. Maty nisoloantsika izy taorianan'izay, ary izao dia manaiky hitondra ny fahotantsika sy hanome antsika ny fahamarinana izy. Ka raha omenao azy ny tenanao, raha manaiky azy ho mpamonjy anao ianao, ary na dia efa feno fahotana manao ahoana aza ny fiainanao, dia hisaina ho marina ianao noho ny amin'ny alalany. Ny toetra Kristy no misolo ny toetranao, ary ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ianao toy ilay tsy nanota iny akory. Mihoatra noho izany dia manova ny fo koa Kristy. Mitoetra ao am-ponao amin'ny finoana izy, tsy maintsy manao izay ampahatra izany fikambanana amin'ny Kristy izany ianao amin'ny finoana sy amin'ny fanolorana lalandava ny sitraponao ho azy. Ary arakaraka ny anaovanao an'izany no hiasany ao aminao, na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ka dia azonao atao ny milaza hoe izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Galatiana 4:1-20. Ka izany no nilazany Jesosy tamin'ny mpianany hoe, fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahy ny iray nareo no miteny ao anatinareo. Arak'izay voalaza ao Matio 10:20. Amin'izay fotoan'izay, noho i Kristy miasa ao anatinao, hampiseho toe-panahy sy hanao asa mitovy amin'ny azy ianao, dia asa-pahamarinana sy fankatoavana. Koa dia tsy manana ninoninona ao amin'ny tenantsika izay azo iriariana isika. Tsy manana antony izay azo andokafa tena isika. Ny any antony fanantenantsika dia ny fahamarinan'i Kristy isaina ho antsika sy ny asa ny fanahy masina miasa ao anatintsika sy amin'ny alalantsika. Raha milaza ny amin'ny hoe finoana isika, dia misy famarafarana tokony hotsarovana. Misy izay inon'ny saina, nefa samy hafa mihitsy izany amin'izay atao hoe finoana. Na dia Satana sy ny miaramila ny aza, dia tsy mahazo mandaa velively akory ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny ary ny fahamarinan'ny teniny. Lazain'ny Baiboly fa ny demônia koa mba mino izany ka dia mangovotra, araka ny hitantsika eo amin'ny Jakoba 2:7. Nefa tsy finoana izany. Ny tena finoana dia tsy finoana fotsiny ny tenin'Andriamanitra, fa fanoavana ny sitrapony sy fanolorana ny fo ho azy ary fanompanana ny fitiavana aminy. Dia finoana izay miasa ampitiavana sady manadio ny fanahy. Amin'izany finoana izany dia avaozina ny fo ho araka ny endrik'Andriamanitra. Amin'izany finoana izany, ny fo izay mbola tsy voaova ka tsy mety sady tsy mahay mankatony lalàn'Andriamanitra dia manjary faly ka miray feo ampanao salamo hoe, endreny fitiavako ny lalànao, fisaintsainako mandrakariva izany. Salamo 7:7. Ary tanteraka ny fahamarinana ilainy lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy, araka ny voalaza amin'ny Romana 5:5. Misy olona izay efa nahalala ny fitiavan'i Kristy hamela heloka sady mba naniry marina tokoa ho tonga zanak'Andriamanitra, nefa tsaroany fa tsy mendrika ny fitondrantenany, betsiny ny toe-piainany, ka dia misalasala izy na efa noavozin'ny fanahy masina tokoa ny fony na tsia. Amin'ny olona toy ireny dia hoy aho hoe aza miemotra amin'ny famoizam-po, tsy maintsy hiohoka sy tomany matetika eo an-tongotry Jesosy isika noho ny tsy fahombiazana sy ny fahatsoana. Nefa tsy tokony ho kivy isika, ary na dia hoe resin'ny devoly aza isika dia tsy ariana na hafoy na lavin'Andriamanitra akory, sanatria
eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra Kristy manao fifonana ho anao ho antsika. Hoy Jaona mpianatra malalan'ny Tompo ao amin'ny Jaona 1:2 izany zavatra izany nosoratako taminareo mba tsy anotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary aza adinoina koa ny teny Kristy manao hoe fa ny ray dia tia anareo. Zany dia voarakitra ao amin'ny Jaona 4:9 ka ny 7:20. Maniry anao tafaverina ao aminy izy mba ahitany ny fahadiovany sy ny fahamasinany tenany izay mitaratra eo amin'ny fiainanao. Ary raha mety manolotra ny tenanao ho azy ianao, dia izy izay nanomboka asa tsara tao anatinao no hampandroso izany asa tsara izany ho amin'ny andron'i Jesosy Kristy. Mivavaha amin'ny kafanampo bebe kokoa ary minoa ampahatokiana misy kokoa. Rehefa tonga tsy mahatoky ny herin'ny tenantsika isika, dia aoka hatoky ny herin'ny mpanavitra antsika ary dia hidera azy, dia izy izay azontsika hianteherana. Arakaraky ny anakekezanao an' Jesosy no maika hisehony tenanao betsiny kokoa eo anatrenao, satria hiamazava kokoa ny fahitanao ara-panahy ary ny kilemanao koa dia ho hita mifanohitra indrindra amin'ny toetrany tsy misy tsiny. Zany ny vavolombelona fa efa lany hery ny fanangolen'ny Satana, ka ny hery mahavelona avy amin'ny fanan'Andriamanitra no manetsika anao avy ao amin'ny tsy fiontsonanao. Tsy misy fitiavana lalina any Jesosy mahazo monina ao am-pon'izay tsy mahatsiaro ny faharatsiany tenany. Hiderany toetrany masina ny fanahy izay voaova ny fahasoavan'i Kristy. Nefa raha tsy mahita ny kileman'ny toe-panahintsika isika, dia izany ny vavolombelona tsy misy diso, fa tsy mbola nahazo an-tsaina akory ny fahatsarana sy ny fahambonian'i Kristy isika. Arakaraky ny akelezany izay hitantsika hodokafana amin'ny tenantsika no habetsahany izay hitantsika hodokafana amin'ny fahadiovana sy ny atsara ny mpamonjintsika. Ny fahalalantsika ny faharatsitsika no manetsika antsika hiantoraka eny an-tsandra n'ilay mahavela eloka, ary raha ny fanahy izay mahatsiaro tsy fahombiazana no mitady an'i Kristy, dia hiseho amin'kery amin'izany fanahy izany izy, arakaraky ny fanesiky ny fahatrantsika antsika natona azy sy ho eo amin'ny tenin'Andriamanitra no hiderantsika ny toetrany sy hanahafantsika ny endriny kokoa. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Tarika hanitry Kristy. Sarotraza ny fiainana an-tany, aza mitanondrikana eny fanary manao sesilany ny olana mahazo ana, aza varina miseny totomany ny masonao andrandra, fa ny ao ambadikizao re fiainam-baova kumahereza yanao isaina tanjaoka ny akivina yala na de mahery aza ny alondrano ny fitorina jereo toizo atrany ny di no de matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrai ny babaka. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro
amin'ity pejy ity. Feo fanantenana. Ny mpamonjy tsy ho takatriny saina na dia hiverina ho mafindrindra dia mety ahasoana atao vimby ao an-tsaina hatrany fizy dia mieritrana fantany izay mahatsara mety amina saina tanjauka ni hakilina yala na de mayery azany anondrano ny fitodina jere tuizatraminydy ode matokifa jeso de anantiana auka isandratratrany ni vavaka. Tianao ny ahafantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany. Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany zaho sy ianao, na fantatrao zany na tsy. Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany nomany ny feo fanantenana ho anao. Mandefa ary SMS amin'ireto laran'ny telefonina ireto: 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Sotran'Andriamanitra ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tany sofa. Afaka miara-mianatra aminao amin'ity anio ity ny lesona izay fa voatokana mba hianarana androany. Sarotsika ny tsy anjery ny andininy izay ny fantenana ho atao tsy anjery amin'ny Korinthiana 2:12 efa tokony ho tsy anjery satria foy dia foy rahateo izy io dia voalaza ao fa ireo zavatra nosoratana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ireo tantara manokana izay voatahiry ao anatiny ao dia nosoratana. Voalaza ao fa nanjo azy zany mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay hiara amin'ny faran'izao tontolo izao. Ko izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lafo. Ka andeharintsika andray anatra avy amin'ny toe-javatra niseho tamin'ny lasy izay voalaza ny ten'Andriamanitra mialoha, anisan'izany ny safodrano, fandravana Sodoma sy Gomora sy ireo toe-javatra izay voalaza fa hiseho mialoha ny fiavian'i Jesosy mivantana mihitsy. Ny amin'ny toe-javatra iseho amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy no hanomboantsika azy ao amin'ny Apokalipsy 4:12-17 no vakiantsika. Rehefa mamaky an'izany isika dia angatahany ianao mba handinika amin'ny atsipiriany ny fihetsika ireo olona ho very. Mialatsiny fa ireo very moa izany io mpiatrehana ny tranga amin'ny andro farany amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy mihitsy. Inona ny zavatra mety ho voamarika ao anatin'izany? Vakiantsika ary Apokalipsy 4:12-17. Ary nahita aho rehefa nivahany tomboka sy efahenina
dia nisy ororotany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana toejavatra iseho zany amin'ny fotoana dia viany Jesosy indray ny am'rao ny lanitra ary nikintana amin'ny lanitra dia iraraka amin'ny tany toy ny aviavy manintsana ny voan'ny manta raha nozongozon'ny rivotra mahery izy dia lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany iseho zany ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifiarivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra zany hoe karazan'olona rehetra tsy hanavahana dia samy ho tafiditra ao anatin'ity sokajin'olona ity akoatra ny olona zay ho voavonjy zany 19 ary izy ireo tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjeraha aminay ka feno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona mba azonao an-tsaina ve hoe le Andriamanitra be fitiavana maty ny solo antsika olombelona tonga ambonahitra hakatsika hamarana ny tantaran'ny fahotana sy ny vokany eto amin'ity tany ity kanefa reto sokajin'olona reto mahita an'izany a dia miantsoantso ny tendrombohitra ianjera aminy iafenany amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry Jesosy ilay zanak'ondry resahana eto fantany tsara fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo izy a ka iza ny mahajanona tena fantany tsara hoe inona ny zavatra mitranga izy tsy mila manontany hoe fa inona ny ty mitranga ity fa fantany hoe ity zany le zavatra zay nitoriana ny filazantsara hatramin'izay efa fantany meloa mariro tsara fa zanak'ondry mihitsy no iantsony an' Jesosy eto dia tsy maintsy mahafantajavatra momba ny tantaran'i Kristy zany izy ireo tsapan'izy ireo fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerany ka dia tsy misy azo antenaina intsony aminy iza ny mahajanona ozy zareo nahoana moa ny fantany satria efa voalazan'i Jesosy miloha amin'ny Mateo 4:20 fa tsy maintsy ho toriana amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ny filazantsara milohan'ny farany zany hoe tsy misy zavatra tsy tokony ho fantatry ny olona na misy zavatra anapoka azy ny zavatra iseho fefa lazaina mazava izany ho fantatry ny tany manontolo ny afatry ny anjelitelo na izany aza dia mbola misy olona ihany ho tratra tsy niambina tsy nohony tsy nahafantarany fa nohony fandavany tsy ino fandavany tsy ankatò nininana kipony masony izy ireo mamy loatra ny fafinaretana sy ny voninahitra eto amin'ity tany ity na dia fantatra aza fa mandalo zany dia nakipony masony zany no antony nahaveren'retolona reto any amparany ovakitsika zay voalaza ao Mateo 4:20 araka ny anambaran'i Jesosy azy Mateo 4:9-13 sy ny manaraka 9:9-13 sy ny manaraka misy lesona tokony horaisintsika ihany koa avy amin'ny tantarany Noa eto ary Jesosy mihitsy no mitantara azy Mateo 4:20 manomboka amin'ny 9:13 fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny ray ihany ny amin'ny andro hiaviany Jesosy eny amin'irao ny lanitra noresahana eto tsisy mahalala manaraka 9:13 fa tahaka ny androny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona ahoana hoe tahaka ny tamin'ny androny Noa zany dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona inona ny tiany ambara fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano dia nihinana sy nisotro ny olona napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavy ny andro izay nidirany Noa tao amin'ny samy fiara ary tsy fantany mandra-piavy ny safodrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona ary amin'izany isy roa lahy ny antsaha ny anankiray ho raisina ny anankiray ho avela isy roa vavy manodina amin'ny fikisombary ny anankiray ho raisina ny anankiray ho avela koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo zay ny lesona miambena
mitandrema amin'nybavaka aoko vonona ny fotoana rehetra zany no dikany satria tsy fantatra ny andro iavian'ny tompo nefa aoka ho fantatrareo zao raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano hotamiana koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iaviany zanak'olona izay no itoviny amin'ny tamin'ny androny Noa tampoka zany ny fiavian'le izy ka dia ampiomanina isika asaina miomana eto zany Jesosy dia ampatsehiviny antsika ny tantarany safodrano ho fampitandremana antsika fa tena ho tampoka ny fiavian' Jesosy tahaka ny tamin'ny andro Noa ny olona mbola variana mandeha amin'ny fiainana manao izay tiany mapakabady mamoaka ny ampakarina tonga tampoka ny fiaviany tsy afaka miteny amin'izay fotoana izay ny olona hoe izay kosa mbola atao mariazy dia tonga tampoka nareo ka tsy noho ny tsy fahafantarana na tonga ny safodrano ho tampoka ho an'izao tontolo izao dia tahaka an'izany koa no iseho amin'ny fiavian'i Jesosy fanondrony nitory tamin'izao tontolo izao nandritry ny 20 taona Noa be deaibe ny olona nanaraka azy tamin'ny voalohany misy aza nanamboatra ny samby fiara niaraka taminy kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia takemitra teny ny farany dia Noa valo mianaka sisa maro no nihevitra fa ny fahelan'ny fotoana dia midika fa tsy ho tanteraka tsony izay voalazan'ny faminaniana Andriamanitra dia tsy voafetra ny fotoana isika olombelona ny voafetra noho ny fahotantsika dia lasa voafetra ny fotoana iainantsika dia lasa zava-dehibe amintsika ny fetra ny fotoana fa Andriamanitra tsy voafetra ny fotoana dia izao lazain'i Petero amin'ny tontolo-kevitry ny safodrano izay anafatrafarana antsika fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araky ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany fatr'izay nodin-drazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana an'izao tontolo izao aza misy ve mpaniratsira tahaka an'izany sa tsy misy amin'izao efa oviana ozy no nandrenesanay an'izany hoe ho avy indray Jesosy ka aiza koa izay fiaviany eo maharitra tsy miova ny zavatra rehetra marina ve fa maharitra tsy miova ny zavatra rehetra raha vakinao Mateo 7:20 sy ny Lioka 1:20 mitanisa ny toe-javatra iseho famantarana fa manakaiky ny fiavian'i Jesosy dia tanteraka avokoa zany ka tsy marina mihitsy ny hoe maharitra tsy miova ny zavatra rehetra ka aoka isika ivonina eo amin'ny fiainantsika tsirairay ny fiavian'i Jesosy fanondrony dia tsy lavitra fa aorian'ny fahafatesana nahoana moa satria rehefa maty ny olona dia voafetra ho mandrakizay ny ho aviny izay natao nandritry ny fahavelomana ihany mantsy no hitsarana ny olona anankiray ary rehefa tonga Jesosy rehefa mifoha amin'ny torimasony ny olona izay ho atsangana amin'ny maty dia ny zavatra tsaroany farany dia ny fotoana izay ohatrany hoe natoriany fa tsy toy ny hoe maty zany hoe rehefa maty ianao dia izay ny faharandronao eto amin'ity tany ity ary fantatsika tsara nefa fa mandalo somiserana ny fiainana eto raha tia handova ny fiainana mandrakizay ianao dia miomana fa izay ny lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka na dia ela dia ela amintsika aza ho anisan'izay ho vonina ny ianao amen Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokaly ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR